fanyankotry zay de tsy misy filay nitondra ny azo fijalina ka natonganao mba ho voafidy anaratokana ihany no ilaina io no anafakanao io no hitondra famonjena anafaka izao tontolo izao Jesosy 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 ihany io no anarana zakeny fa hitondra famonjena Jesosy 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 hatrany ho anao no nandatrany ny rany anaratokana ihany no ilaina io no anafakanao io no hitondra famonjena anafaka izao tontolo izao fa narovina tsy misy manam-pitovina ka hitondra ny azo fijalina anafaka ny fahorina fa Jesosy rery ihany no afaka manao izany sy ampakatranao indray andro any Jesosy 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 ihany io no anarana zakeny fa hitondra famonjena Jesosy 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 hatrany ho anao no nandatrany ny rany Jesosy 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 ihany io no anarana zakeny fa hitondra famonjena Jesosy 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 hatrany ho anao no nandatrany ny rany